faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako a mbola ny ambasadera-ny Aoswaely ihany miaraka amintsika indray le miteny itia fampianarana larana fafilo moa zany ty larana faharoa ambin'ny folo indray ny fampianarantsika ny amin'izao an'izao izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany ho avy mihitsy moa zao ny krismasy zay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany dia anomenao indray ny fanaporofona fa io ataonao io dia tena manaporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'io intsony ary izay no mampiariary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy araora ny fampianarana tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy ny mampianarany démonie nefa nareo zao dia anao krismasy zany ny porofo fa tena olona mpiady sy mpanohitra ny dada iavana reo sy ahosoa menara ny porofo voalohany indrindra aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany zay aloha fa samy manana moa fa tsy izy ilay Jesosy Jesosy dia imba dia fa tsy izy mpampanota nareo iny dia fa anareo raha mbola ipetraka ihany nareo araka amin'ny boky any am-pelatanareo azo nareo vakiana Korinthianina voalohany tena voalohany izy iny dia jevako tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany efa isa-taona vao mampianatra izy dia adinoko hatrany le izy dia tsy maintsy voatery miverina ketsika le mamaky Korinthianina faharoa toko fahadimy andimy toko fahaenina izy teo iny ale izy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo voilà fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo mahafinaritra efa mameno tsara koa le teknisiana rehetra Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anarany Ahosoa koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay ny apôstôly moa zany dia efa nametraka mihitsy hoe tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony isika zany izay koa na dia nahalala ny Ahosoa araka ny nofo azy izahay dia tsy araka izany tsony no alalana anazy ankehitriny zany hoe tsy azo fantarina amin'izany nofo zany tsony izy ry mpiaino malala tsy azo fantarina amin'izy nofo izy ka tamin'izy teraka dia teraka tao amin'ny nofo zay naka nofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany ka io Ahosoa io zanak'Andriamanitra zay taonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra zay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany tsony izy zao vakitsika indray amin'ny baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany tsony izy
Koritianina faharoa akiko amin'ny karazana baiboly ty teneniko ty a. Koritianina faharoa toko fahadimy andininy fafiririri enina ambiny folo. Malaza be ndray ry zany dikan'izao a. Koritianina faharoa toko fahadimy andininy faenina ambiny folo. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka nofy isika. Eny ka tsy mivoaka izy enina dia nafantatra ny Jehosoa araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Tsy azo fantarina araka izany intsony Jehosoa io, tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony. Ka Jehosoa teraka iny a dia teraka araka ny nofo izy ny dikany. Mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay. Tsy azo fantarina zany iny naterahany, tsy azo ankalazaina satria iny nofo iny inona ny antony a, nofo tahiny. Zay no jerevantsika fa ny ovakitsika amin'ny teny frantsay reo izy sao dia mba manafaingana koa ny fampalalana ao anazy izy a. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Voilà. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tsy mahafantatra olona araka ny nofo tsony tsika, tsy haitsika tsony zany. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahushua selon la chair. Tsy azo fantarina araka ny nofo tsony Yahushua. Amin'ny anglisy hoe don't do that. Aza manao an'izany intsony. Never do that. Tsy mety tsony manao an'izany ozy ny anglisy. Zay zany mba lefalefantsika zay ko. Manomboka mandeha koa ny motamony ambasadaoko izy ana mandeha ny ampitan-dranomasina any dia tsy maintsy lefalefantsikelikely eny any izy ho fandraisen-dahatra ny olona ny amin'ny krismasy hoe tena aza manao n'intsony fa vetavetana mahatsiraviny eo ataona io, voararany apôstôly didiny tompo io. Koritianina voalohany a 14:37 nonke avakitsika indray zay. Koritianina voalohany 14:37 aoko fantany tsara fa didiny tompo miteny zay nomeny anareo. Koritianina voalohany 14:37 zany. Koritianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na mana ny fanahy dia aoko fantany tsara fa didiny Yahosoa zay rehetra nysoratako anareo. Ka reny teny nomenanao reny zany avy any amin'ny Yahosoa reny fa tsy ny foriporonina. Ka tsy teny ny apôstôly ny teteny an'izany. Non, non, non. Ny tenina voakanay izy ny apôstôly dia didiny Yahosoa nomenanay mihitsy hoe tsy azonareo atao tsony ny mahafantatra za teraka. Satria Yahosoa teraka iny dia nofo iny. Hébreu 2:14 nofo iny teraka iny ka le nofo mihitsy ny tsy ekeny Yahosoa ho ankalazainy intsony na omena zay anaovanao anazy ihany hoe ho ankalazainao na tsy haiko hoe nanaovanao fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana. Non, non e non. Zay ny antony tsy anaovana fankalazana anniversaire atao amin'ny Yahosoa satria maninona iny nofo iny nofota iny rehefa avy eo dia lasa ohatran'ny hoe mankalaza ota zany ianao dia tsy mety ilay izy. Ovakitsika raha saotra masina Hébreu 2:14 ovakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Hébreu 2:14 koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba naka an'izany koa izy mandringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay eo zany teny Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe koa ny zaza manana nofo aman-drany dia mba naka an'izany koa Yahosoa mandringanany amin'ny fahafatesana
dia ilay manana ny fanjakany fahafatesana dia ny devoly zay. Zany hoe Yahosoa zany a dia mba naka nofoko izy, lasa teraka atao amin'ny nofo izy zany a, lasa nofo zany Yahosoa. Izy niteraka iny zany nofo, nanomboka atao amin'izy nofo jusk'izy maty a, nofo iny tsy azo ankalazaina mihitsy ny vaninandro io satria vaninandro nofo. Inona mahatonga ny apôstôly ny teny izay ary nanino Yahosoa namoaka an'io lalàna io fa ny tena napetraka amintsika izy satria iny nofo iny a dia nofo ota daholo iny. Fa rehefa nitsangana tamaty Yahosoa vao tsisy ota intsony ny nofony, nofo vaovao iny, nofo ny lanitry iny a, ilay tena tsy mety maty avy any amin'ny lanitry iny a, tena vatana hafa mihitsy iny. Fa raha vao nanomboka tamin'izy teraka juska hatramin'izy teo amin'ny azo fijaliana, izy maty teo iny a, nofo ota daholo iny dia tsy azo ankalazaina. Aiza misy an'iny daholo fa kekendre tsy tadidiko Romanina 8 nefa man'izy ela sy diso. Romanina 9 Romanina 8:3 ka 2:3 Romanina 8 a Romanina 8 a zay moa izy. Romanina 9 andian'ny 7 novakitsika dia toizantsika miandin'ny 7 dia fampy zay. Satria zay tsy vitany lalàna noho izy tsy nanan-kery azo nofo dia vitan'Andriamanitra tamin'ny rany zany natao amin'ny endriky ny nofom-pahotana. Rehefa ny rany zany io zanan'io a dia naka ny endriky ny nofom-pahotana. Zany nofo io zany a nofom-pahotana, mahitsy be mihitsy ny teny, naka ny endriky ny nofom-pahotana sy noho ny fahotana ka nameloka ny fahotana tao amin'ny nofony. Zany hoe nampidiriny tao amin'ny nofony Yahosoa tao daholo zany a ny fahotana rehetrarehetra. Dia izay na tonga ilay nofo hoe nofom-pahotana. Ka nofom-pahotana ny nofony Yahosoa nanomboka izy teraka jusk'izy teo amin'ny azo fijaliana. Dia izay ny antony tsy ankalazana an'ireo mihitsy satria nofom-pahotana io. Rehefa kitsika amin'ny teny protestanta katolika moa ny teny an'izy zany. Protestanta ireo rehefa kitsika Romanina efa aleo zany le akanjo eto aty amin'ny lahady sy amin'ny sabotsy, zay akanjo namboarinareo zany aleo aty amin'ny Yahosoa amin'izay no entina tsy le hoe itiavana le tena marina amin'izay le tena izy le manala amin'ny fahotana, tsy le hoe entina ho anazy amin'izay. Lasa mampalely be le akanjo tsy hita hoe atao ahoana izy nefany efa ambany vidiny ihany. Taraiky be kosa nareo ianao vao niteny tsisy taraiky izany fa tsy verangely izy eto aty amin'ny Yahosoa. Vao miara anao faly be tena aty amin'ny Andriamanitra marina mitondra an'izany zavatra zany tsara be nge zany. Romanina 8:3 fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy niraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota. Zany hoe ity Yahosoa teraka ity zany a le io nateraka atao amin'ny nofo, nandray nofo aman-dranja mba nandray an'izany nofo aman-drazany koa izy a, dia nateraka atao amin'ny nofo ka naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka le ota atao amin'ny nofony. Zay zany nambarany Yahosoa hoe ity nofo ity ozy Yahosoa dia nofo ota araka ny nampianariny tamin'ny apôstôly. Ka raha ianao zany mankalaza an'ilay Yahosoa teraka dia ny lalàna an'Andriamanitra Yahosoa mihitsy no miteny mankalaza ota ianao. Zay ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Zay rehetra mankalaza krismasy dia mankalaza ota. Lalàna io fa tsisy namorona an'io a. Ary lôzika be zany satria nalefa ny Yahosoa atao amin'ny tenany daholo ange ny fahotana. Zay hoe tonga izy manavotra ny fahotana. Dia zay fahotana rehetra nalefa tao anatin'ny nofony io dia sy tiany intsony io mankalaza iny satria noentiny io daholo ny nofo. Ka raha mankalaza an'ilay nofony ianao a izy teraka dia mankalaza an'ilay nofo ota ianao dikan'izay.
kanefa raha vao mankalaza nofota ianao dia mitovy amin'ny mankalaza ota dia mankalaza devoly ny hafarany. Jereo tokoa izy moa zany misokatra rehefa tonga ny andro krismasy, bara daholo no misokatra, mampalelo be fa rehefa tonga ny andro ny fifidianana midy daholo no mibara. Zany hoe ilay fifidianana zany no mahafantatra an'Andriamanitra nefa rehefa krismasy tsisy mahafantatra an'Andriamanitra fa lasa devoly zany mibahana be amin'izany sary zany. Mampalahelo ngely fihetsika, mampalahelo. Ka ny teny zany dia mahitsy be hoe tsy mety intsony no manao krismasy satria mankalaza an'izany zanak'Andriamanitra teraka zany fa tsy zanak'Andriamanitra raha teo. Fa dia nisy nefa fandikan-dalàna mihitsy teto anareo ty satria mankalaza nofo otanareo dia mankalaza otanareo mankalaza devoly ny hafarany. Tsy ekeny Ahosoa mihitsy manao io sary io. Teraka izy fa tsy miteny izy hoe ankalaza io fahateraka io. Tsy teny azany mihitsy izy raha ny atao amin'ny Ahosoa zao dia tsisy mihitsy zany. Fa ny fanafahana ny fahotana zany tena ankalaza anato. Ahosoa fansangana tamaty foana ny derina sy ankalaza anato ary membonahitra foana. Dia zao fanafahana ny fahotana ny olombelona zao zany ny tena izy zany. Ka ny nahafaka tamin'ny fahotana dia izy nitsangana tamin'ny maty ny nahafaka an'iny, rava ny fahafatesana, rava ny ota. Dia zao atao tao fanjakany Ahosoa zao. Fa tsy azo atao mihitsy mankalaza ny nofo ota nanomboka teo amin'ny azo fijaliana no hatrany amin'ny naterahana. Tsy azo atao mankalaza n'iny fotoana iny satria nofo ota daholo iny rehetrarehetra iny. Zay dia zay ny antony tsy azo atao ntsony atao amin'ny Ahosoa ny mankalaza ny verset satria nofo ota iny. Fa raha misy eo ankalazainao reo azy te ankalaza ary azo atao tsara mihitsy izy ho famezam-boninahitra ny daday avasy Ahosoa no ny hafanafana anao atao amin'ny Ahosoa ny resahako. Dia ianao natao batisa, ino ny vaninandro goavana ho anao iny? Satria tamin'ny ianao natao batisa iny nanomboka teo ianao le afaka tamin'ny fahotana, olo vaovao zany no mendrika ankalazaina amin'izay zany. Ino ny vaninandro goavana iny? Ary iny tena azonao tena anaovana fety be amin'izay itiavanao anazy, na nasanao fokon'olona na vahoaka tsy fantatrintsony masianao amin'izany, mety be mihitsy satria tena andro lehibe ho anao iny satria lasa olom-baovao ianao. Zay zany dia mifarana teo ny teniko fa tsy lava be moa ty fampianarana anankiray ty fa fohy dia fohy fa tena hatrany dia nivendikanina nomeko anao hoe tsy azo atao io fa mankalaza ota ianao ny tena marina. Efa ny alany Ahosoa io fa tsy afaka etenako io nge fa tsy voaka anazy ka izy mihitsy miteny hoe tsy mety io. Amaly anazy ianao zany. Rehefa mamaly ianao zany dia iny ny pirofo fa tena devoly ianao. Satria izy tompony ara miteny hoe tsy mety io sary ohatra nofotana io ataonao io ankalazainao io e. Dia tsy azo tsika tsarovana araka izany ntsony izy. Mazava be ny tenin'ny apôstôly teo hoe tsy azo tsarovana araka izany. Tsy mety ny mahatsiaro an'io, tsy mety ny mankalaza an'io, io izy teraka io. Tsy mety io. Zay moa tonga anatin'ny teny anao hoe tongafa mikaty maso fa iny tena mety satria izy mitsangana mihitsy no membonahitra sy ankalazaina dia nisoa vitany. Izy efa nitsangana membonahitra hoe navita izy vita amin'ny famonjena izy. Zay zany fa dia miraso anao za ho tonga saina. Aza mety manao krismasy tsony fa tsy izy io. Aza manaraka ny lohan'ireo mpitondra fivavahana efa manipy anao any amin'ny elo io, mbola tsipy ny fanimpiry indray anao zao. Fa dia be zao no atsipy any amin'ny elo amin'io fotoanan'ny krismasy io, hiazakazaka ny daholodaholo indray rehetrarehetra ho atsipy any amin'ny elo satria dia hiditra any amin'ny fandikan-dalàna indray ary dia ho ataony iny. Tena ho ataony mihitsy tsy mivaky loha izy. Fa ianao izay mandeha kosa ka tonga saina, tsaroa fa fitiavana zao tenin'ny Elia zao, manarahany Elia. Aleo tsotsotso azy zay tsotsotso fa ianao mba mivily lalana amin'izay, maro sarera amin'izay ndao naraka ny Elia. Mifarana ny teniko toka fa ho tonga saina ianao na ianao izany teny izany ary tsy hitanao an'izany krismasy antsoa satria tena ny devoly zany hevitra zany. Ary mankalaza devoly nareo amin'ny hevitra io satria ota io ankalazainareo izy Ahosoa. Zay no mahatonga ny apôstôly hoe tsy azo atao ntsony zany, tsy fantatsika ntsony zany zavatra zany. Soatra masina tena tsy fantatsika ntsony zany, tsy ataontsika ntsony zany nefa ianao mbola manao ihany. Mpandika lalàna ingena hoe zany no mahadevoly ny devoly, mpandika lalàna. Zay no mampanota anao dia mba tonga saina. Miraso anao tonga saina hivavaka tsika. Sotra dada malay hafany amin'izany teny izany.
mba tena ho tonga saina tokoa nge ny olona mandeha zao fampianarana zao fa tena mampalelo no mahazo ny olombelona tena voafitaka mihitsy dado Elia mangataka hatrany ary tena mangataka mafy dia mafy mihitsy hoe irao ny fanahy masina andresy lahatra olo manirana nyty zao tontolo zao eto amin'ity tany ity aoka ny fanahy masina zay mahay mandresy lahatra ny hafa firenena mahay ny fiteny maro samihafa avy any aminao andresy lahatra ny olona iverena ny todika any aminao amin'izao fampianarana izao ho resenao lahatra mihitsy zay voantsonao dada iavasy Joshua anatona ny Elia dado mihaino ny fangatahany Elia mandrakariva ianao apio Elia vita ny asany hatramin'ny fanany ampiferina ny olona ho any aminao sorapetraka dada malalo fa iaino ahy ianao ary tena mbola iaino mandrakariva ianao amin'ny anaranao Jehoshua anao samy mivavaka zany halleluja amen dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana mirary soatsiketra samy hotainao soary tonga saintsika hiverina amin'ilay tena tompony teny sy ny fampianarana dada malalia iavasy Jehoshua zay ilay ny teny hoe aza manota intsony dia samy hotainao soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray mandra-peony indray aza